Salama olo jiaby, tonga soa indray sur Blue Nova Magic. Tsy nisy épisode tamin'ny herinandro no niamehana izay tsy maintsy no tanterana. Manomboka androany kosa dia mitohy ny épisode-tsika kolotsaina ngita tago ambony mic. Épisode 7, Dieu Her. Dieu Her dia anisan'ny kitan'ny rap frantsay izay tena vao misonitra mihitsy. Jason Robertson teraka tamin'ny taona 1995 nivezivezy entre ny Madagasikara, Marseille ary Guyane ny tenany. Nafantarantsika azy bebe kokoa dia tao amin'ilay fandaharana tao amin'ny Netflix izay hoe Nouvelle École. Namiratra tokoa raha ny tenany manokana ary betsaka ireo izay nijery ka natadidy azy ary matadidy azy hatramin'izao. Anamo izay no rakira efa navoakany. EP izy io miaraka amin'ny ilay groupe niantsoina hoe La Dose. Efa maro koa ireo artista izay tena kalaza niasa tamin'ny nga Dieu Her. Azo lazaina fa Dieu Her dia anisan'ireo tondra niafo fanilo izay ho an'ny rap frantsay amin'izao fotoana izao. Épisode 8, Chila. Chila na koa i Mareva Ranarvelo. Zanaka mpanao mozika ny tenany. Andriambavilanitra anisan'ireo mana talenta amin'ity mozika hip-hop ity i Chila. Big Flo lia no nahatsikaritra azy dia nanomboka teo nandeha Planète Rap sy ny fiara-miasa miaraka amin'ireo artista tahaka ny Kerry James Fianso. Karma no rakira navoakany voalohany tamin'ny taona 2017. Miaro tanteraka ny zony vehivavy sy ny vehivavy raha ny hira ao anatiny. Nanaraka an'izay Moon, Ego ary nisy EP anankiray nivoaka tamin'ny volana Jolay taona 2024. Titre anankitelo fotsiny izy io ary plus 33 no titran'ilay EP. Raha ny hainao an'io plus 33 io anao dia hitanao fa savaranon'ando fotsiny zany ho an'ny album zay ho avy. Chila, peace.